Amin'ny kafaliana tranoray topolasitoko vavy no hitsidina ny tokantranonao amin'izao alahady alina fa 4 ny volana jona izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika ny arahaba ary asaina mpanajanytsika anaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany horesantsika lavalava ny tontolon'ny baolina lavalava amin'ity hariva ity fa ny tena vaovao lehibe aloha amin'izao fotoana izao dia ny taranja baolina kitra mahakasika ny Barea Madagasikara izay miatrika ny lalao fanitsanana ho an'ny kanina 17 izay atao any RD Congo any amin'izao fotoana izao izay mikatroka amin'ny zareo Congolais mosika mbola tsy tapitra tanteraka ny lalao amin'izao fotoana izao fa mbola any amin'ny minitra fa 5:70 mbola mitarika rainy ohatra aloha ry zareo mpampiatrano amin'ity lalao ity ka dia mbola andrasana zany ny fiafaran'ny lalao apitain'ny namana Zakino izay manaraka akaiky ny lalao ihany moa ny vokatra amin'izay fa amin'izao fotoana izao aloha zany dia mbola isa efa nahazo toromarika avy namana Zakino fa mitarika rono ohatra zany amin'izao fotoana izao iry zareo RD Congo zany hoe baolina tafiditra teo amin'ny fidirana faharoa izany rehetra izany satria ny baolina tafiditra voalohany dia teo amin'ny minitra fa 7:50 hitantsika ihany moa ny fiafaran'ny lalao amin'ity fanitsanana ho an'ny kanina 17 izay atrehan'ny Barea Madagasikara any RD Congo ity iverina eto an-tanindrazantsika iresaka ny taranja baolina lavalava amin'izay ny fiadinan'ny amboaran'ny filoha ny tena nalaza tamin'ity faran'ny herinandro ity lalao manasa-dalina aloha no roa no nitanterahana tetsy amin'ny kianjamaky Andotapenaka tafita hiatrika ny famaranana ny FTM Manjakaray sy ny TFA anaty azo ny lalao fanadihadiana voalohany hoarahantsika amin'ny sary dia ny fihaonana teo amin'ny Manjakaray sy zareo Cheminot nivoaka nandresimo ny FTM Manjakaray tamin'ny isa 5:30 no 7:20 tafita amin'ny lalao famaranana ny FTM Manjakaray rehefa nandresy andry zareo Besetroka tamin'ny isa 5:30 no 7:20 teo amin'ny lalao manasa-dalana fiadina ny amboaran'ny filoha tamin'ny ankapobeny dia ny fandanja tsara ihany ny lalaon'ny rotota samy nampiseho teknika na ny an-daniny na ny ankilany teo amin'izay ny fizaram-potoana voalohany izay Manjakaray no efa nitarika tamin'ny isa 7:30 no 3:30 teo amin'izay fidirana faharoa izay baolina matin'ny mika avokoa tamin'ny baolina notsaraina ny matin'ny Manjakaray izay ny tokony 7:20 teo amin'izay fidirana voalohany izay ho an'ny Cheminot kosa dia nahatonga baolina netany izy ireo tamin'ny alalan'ny Solobe ny ampy fitsarana hors-jeu teo amin'izay fidirana voalohany izay ihany ka ny tokony 3:30 isa 7:20 no 3:30 io no nentin'ny rotota ny ala sasatra teo amin'ny fidirana faharoa dia ny amafy ny lalao tao anaty eva hita honanatombo teo amin'ny tanjaka ara-batana zareo Avetsy Manjakaray tamin'ity lalao manasa-dalana ity teo amin'ny lafin'ny teknika dia azo lazaina ho mitovitovy ihany ny rotota tafita ho an'ny famaranana zany ny ekipan'ny Manjakaray izay hita honanatombo teo amin'ny tanjaka ara-batana tamin'ity fihaonana ity hita olesoka kosa ho an'ny Besetroka tamin'ity androany ity ny fametrahana ireo mpilalao tokony hijoro voalohany teny ambony kianja izay somary nampimenimenina ireo mpilalao sasany ihany ny fijoroan'ny laharana 12 Roberto zany
zay sady tehitana ny toeran'ny filoha no te ilalao ao anatin'ity ekipa ity zay azo lazaina fa tsy refesy mandidy ao amin'ity cluban'ny Cheminot ity zay mampimenomenona ireo mpilalao sasany zay avy eo aminy natonga ny baolina maromaro zay tafiditry ny manjakaray zay lesoka teo amin'ity laharana faharoa ambin'ny folo ny Cheminot ity zay somary sahirana ihany moa ireo mpanazatra manala azy no zay toerana tazominy ao anatin'ny cluban'ny Cheminot izay tokony heritreritra ary andinika lalina ny mpitatana ny Cheminot amin'ity taom-pilalaovana 5 ambin'ny folo sy 2 arivo ity.